Efa ndresaka an'izay tontolon'ny famotsim-bola ny sehatry ny kolikoly sy ny manodidina azy izay ihany isika dia miady amin'ny kolikoly ihany koa ny fiaraha-monim-pirenena mivondrona ao anatin'ny hetsika ROHY ho an'Antananarivo dia efa nanaovana ny hetsika ny teny anivon'ny sampan-draharaha misahana ny famoahana ny antota taratasy fahafahana mamily fiarakodia indrindra ao anatin'ny hetsika izay fanovana ny taratasy familiana fiarakodia sy ny carte grise ho biometrika. Fanazavana. Namoaka ny tahirikevitra hoentina miady amin'ny kolikoly ireo fiaraha-monim-pirenena mivondrona ao amin'ny hetsika ROHY. Izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ilay tetikasa aika na ny ady ombonana amin'ny kolikoly no arindra. Teny Antananarivo moa ireo fikambanana avy any amin'ny faritany amin'ny ity herinandro ity no nanolotra io paikady mandritra ny 3 taona io. Tanjony roy izany satria fikambanana fiaraha-monim-pirenena dia nisy ny fiaraha-monim-pirenena miaraka miady miaraka mandray antraikitra miady amin'ny kolikoly. Izay aloha zany ny fototra. Tsy maintsy rahatizay manana andraikitra ny olom-pirenena, ny fikambanana, ny fanjakana, ny sehatra sy miankina hanao ny andray andraikitra mitady amin'ny kolikoly ity. Izay no fototra ty tetikasa aika ity. Lalan'asana koa ataonay amin'ny tetikasa aika io mbola averina indray voalohany le amin'ny sampan-draharaha-panjakana anankifito eto Antananarivo ny enina, ny anankiray ny Toamasina, ny port Toamasina, ny douane ny port Toamasina, dia sisan'izay dia vance passeport, ny axe routier, ny commune, ny impôt izay no esanay. Efa miroso miandalana moa ny hetsika ROHY mametraka tsikelikely ity tetikasa aika ity any amin'ireo sehatra samiankina amin'ny fanjakana miisa 7 izay anaovana azy ity voalohany. Efa nanomboana izany teto anivon'ny sampan-draharaha misahana ny famoahana ny fazahoan-dalana mamily biometrika etsy Miady. Efa vita ny fanadihadiana rehetra fa miandry ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra mitatitra efa nataon'izy ireo ny hetsika ROHY.